Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity alakamisy maraina fa efatra ny volana jolay ity. Manoana fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa mba hitondra hery ho anao ane ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Alohan'ny derantsika ny amofinaina an'io dia hivavaka isika. Iranay tsara andrizan-danitra mbola velompisaoranao izahay ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao anay. Misaotra iray ao izay manome zava-tsoa ny mandrakariva ary koa mitantana anay sy indrindra manome ny herinao amin'izao maraina izao. Dia mangataka aminao izahay mba omeo ny herinao ny fahafenoana ka tsy hitsanga menatra tokoa ane izahay amin'ny zavatra rehetra nakianao aminay na amin'ny hevon'ny tontolo rehetra misy anay koa, satria ianao ny loha laharany ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe voaharo tao anaty sambo fiara. Ilay any Genesis 7:1 manao hoe aroy Jehova tamin'ny Noa, midira ao anatin'ny sambo fiara ianao mba amin'ny ankonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miara-belona aminao izao. Amen. Efa manaraka tsara ny toromarika nomeny tompo Noa, efa vita ny sambo fiara, efa nanomana hanina ny olona sy ny biby hiditra ao anatiny. Dia nanao ny fitaomana farany azo natao ilay mpanompon'Andriamanitra tamin'ny kafana-potsy aila zaina no niantsonao an'ireo mpiara-belona taminy, anaiky ny fialofana izay atolotra azy maimaim-poana. Mbola hehy sy eso ihany na valin'ny teniny, ka ny vetivety foana dia kepika izy rehetra. Indreny andiam-biby izay maro dia maro koa, misy ny biby dia, misy ny biby fiompy samy hafa karazana, nivoaka avy tany an'ala sy ny tsororika avy teny amin'ny havoana, nilahatra tsy moramora nanatina ny samby fiara. Injany koa toa rivotra mahery mifofofo, inona ary no iseho? Andiam-borona maro be nameno lanitra, avy tamin'ny vazatany efatra ny lahatra, mahafinaritra sy tany mamantina ihany koa. Raha mbola nanohitra sy tsy niraharahany baikon'Andriamanitra ny olona, ny biby kosa niditra tao amin'ny samby fiara. No nahita an'ireo biby avy any an'ala nanatina teo am-baravaran'ny fiara sy ny nampidiran'i Noa azy ireo tsirairay ny olona, dia efa zatra loatra nanamafy ny fony sy efa nandahatra ny ela loatra ny afatra Andriamanitra nitoriana taminy izy ireo ka tsy nandairany n'inona intsony na ny feon'ny fieritreretan'izy ireo aza. Dia nitsahatra ny famindram-po rehetra ho an'ilay taranaka meloka. Efa nahazo fialofana ny biby teny an-tsaha sy ny voromanidina, efa tafiditra tao amin'ny samby fiara koa Noa mianakavy. Dia narindra ny Jehova ny varavarana. Tanana tsy hita maso no nandrindrina n'ilay varavarana mavesatra sy matevina izay tsy zakan'ny olona avy tao anatiny izay nakatona. Nanam-pialofana ary Noa, fa ireo mpaneratsera ny fahasoavana kosa tsy mba nanam-piarovana. Tombo-kasen'Andriamanitra no napetraka teo amin'izany varavarana izany, izay izy irery no afaka moa azy indray. Dia toy izany koa no anjindrahana ny varavaram-pahasoavana alohan'ny hiavian'i Kristy ety ambonin'ny tany, rehefa vita ny asa fifonana ataony any an-danitra. Noho ny tsy fisian'izany fahasoavana izany intsony, dia amely sy ampahoro-mafy ny ratsy fanahy ny herin'ny Satana. Izany nahatonga azy ireo hitady handringanana ny vahoakan'Andriamanitra, kanefa toy ny arovana ny Noa tao amin'ny samby fiara, dia toy izany ihany koa ny arovany Sotoa ny mpanompony. Fa ny angatahan'ny tompo antsika dia ny joroantsika mahatoky hatramin'ny farany, ary ihany koa ny ino sy hanaraka ny torohevitra rehetra izay azo avy aminy. Irina dia mba ho aminao ny izany teny izany, ary hanosika anao fa miaina amin'ny andro farany tokoa isika izao, ka mila manarika ny toromarika izay omen'i Kristy antsika. Amen. Iananay tsara indrindra mbola velompisaoranao izay amin'izany teninao izany, dia misaotra sy mankasitraka mandrakariva koa izay mifantoka ny sainay amin'ireo zavatra izay ho avy tahaka ny tamin'ny andro Noa ireo, dia ampio izahay sy ho anisan'ireo izay mandrepirepy
sy mankahala ary manaratsy ny afatra avy aminao fa ho anisan'izay matoky hatramin'ny farany eny fa na dia tsy azo ny sainay ny antony zavatra rehetra dia ambeam-pahatokiny izahay aminaran'i Jesosy amen. Savior.